mpivavahana eto amin'ny Hope-Fi Radio. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa miendrika ataony olona mahitsy sy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny varitorofolo, mirafy irambovao azy, mitendre tsara amin'ny fefifaliana, fa mahitsy ny teny Jehovah ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Avaka isika tompoko, ry tompo Andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra azy any an-danitra, ilay mpanavaony famondram-po isa-maraina, ary izany famondram-po sy fahasoavanao zany no tsy mahalany anay ho anao ny dera sy ny voninahitra. Matoky ny fanatrehanao izahay, naiza ndrenesana amin'izao afatra izao Jesosy, dia oko feno ny fanatrehanao, feno ny fanovanao, na toe-tsaina na toe-po, ary ampahirezo izahay amin'ny alalan'ny fanatrehanao any amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misotron'Andriamanitra lehibe tsika ry havana satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay. Teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamitsika, kanefa dia ansitran'Andriamanitra. Nety nisy olana maro samihafa, kanefa dia nivahan'Andriamanitra. Ary dia afaka hidera ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe izany fitiavan'Andriamanitra sy ny famondram-pony izay mbola nasarona antsika izany, nefa eo ny tsy famendrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia misaotran'Andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teniny amin'ny teny ity dia ny pasteur Ernest Andriamparatsoa izany. Ary engane ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany afatra sarobidy zany no ny asan'ny fanahy masina. Ary engane tsika tsirairay avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ity anio ity, handray ireo fanapahan-kevitra rehetra izay tokony horaisina amin'izao sabata izao. Hiaraka hidera sy ankalazan'Andriamanitra ary sika, ary manasantsika hiaraka anaratra feo
hira fiderana hanaovana n'ity firana faraiky amin'ny telopolo ity masina indrindra, firana faraiky amin'ny telopolo masina indrindra. Manasanao handray ny baibolinao ka nokatra izany ao amin'ny bokin'i Josoa.
Josoa toko 7:10 ny andininy voalohany. Josoa toko 7:10 ny andininy voalohany. Rehefa hitantsika izany a dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josoa dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana. Dia ho Jehovah taminy, efa zoky olona ianao ka mandroso fahanterana, ary be dehibe ny tany sisa tsy mbola azo. Ho tahirana izany teny izany hitondra fampaherezana ho antsika tsiraray avy. Amen. Iary vavaka isika, riraina eo izay ny danitra, misaotranao zahay satria mbola nitantana sy mivimbina anay indray ianao nahatratra izao sabata anomasina izao, sabata fitsaharana izay andraisanay fitahiana feno mananambiampy avy aminao. Itriny dia mitrotro ambavaka manokana izahay ho an'ireo vahoakanao rehetra izay misehatra ady sarotra maro isan-karazany. Ianao Jesosy eo naoka eo aniran'izy ireny mandrakariva, ary eo ka ny teninao izay hoentin'ny mpanomponao amin'ity an'io ity mba mitondra vahaolana anie Jesosy io ho an'ny vahoakanao rehetra, ho an'izay mieno an'izany fandarana rehetra izany an'io, ka dia hahazo hery amin'ny fiainona izao fandarana izao ny tsirairay avy. Mino Tompo fa amomba sy tany tsirairay avy ianao hamaza ny olana rehetra izany, na inona izany na inona, fa dia tononona izao vavaka izao noho ny amin'ny anaranao Jesosy malala. Amen. Fanomanana ny fomam-panahintsika handray ny afatra izay omany mpanompony antsika an'io dia manasa antsika rehetra anaraka sy hiaino ity hira anankiray ity. Faurina fijaliana no iaina nety, tebiteby aiaiatrany ny androm-piainana, tokana ny lalana hale dia ny manatona any Jesosy. Faurina fijaliana no iaina nety, tebiteby aiaiatrany ny androm-piainana, tokana ny lalana hale dia ny manatona any Jesosy.
ho an'andriamanitra ny voninahitra trany a satria afaka mandray ny afatra sy ny teny manokana avy aminy isika iava-malala amin'izao ora sy fotoana andrenesantsika ny onjam-peo izao. Andraisantsika ny baiboly dia tsara mangataka ny tsilosaina sy ny fialoava-lalan'ny fanamasina isika ary manasanao amba hivavaka foy any amin'ny toerana izay misy atsika rehetra amin'ity ora sy fotoana ity. Hivavaka isika. Ankehitriny tompo Andriamanitray dia nokatra ny teninao izahay. Ny tenako aloha no hamasiny voalohany indrindra izay hamaky sy hizarana izany ary ianao ihany koa nikasika ny fony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Josua toko fahatelo amby folo indray isika zao izay toy n'ireo lesona rehetra izay efa voaraintsika hatreto momba ny bokin'ny Josua zany. Ny bokin'ny Josua toko fahatelo amby folo dia tena manandanja ry havana na dia ohatrany hoe resaka fizaran-tany sy ny eny eto amin'ny andininy voalohany mihitsy aza moa zany rehefa tafiditra tany amin'ny toerana izay nampanantenaina reto zanak'Israely reto dia izao ny voalaza eto hoe nandidin'Andriamanitra ny Josua hizarany tany ary ny filazana ny anjara efa nomena ny firenena roa sy sasany. Dia eo amin'ny andininy voalohany no misy ny toko sy andininy fototra ho antsika amin'izao ora sy fotoana izao dia ny hoe ary Josua dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana dia hoy Jehovah taminy efa zoky olona ianao ka mandroso fahanterana ary be dia be ny tany sisa tsy mbola azo. Mbola be dia be zany ny tany sisa tsy mbola azo ozy izy Josua efa miantitra efa tena zoky olona mihitsy dia mandeha amin'izay zany zao ny fizarana ny tany zao ny tany sisa tsy mbola azo ny tany rehetra amin'ny Filistina sy ny Gesorita rehetra hatrany Sioara izay atsinanan'i Egipta ka hatramin'ny faritanin'ny Hezrona eo avaratra izay atao ho an'ny Kananita. Ireo andriana 5 amin'ny Filistina dia Gazita sy ny Astodita sy ny Askelonita sy ny Gatita sy ny Ekronita ary ny Avita. Any atsimo dia ny tanin'ny Kananita rehetra Meara izay any Sidoniana hatrany Afeka ka hatramin'ny faritanin'ny Amorita. Dia mandeha eo daholo zany ry havana ny lista maro samihafa mikasika an'ireo toerana izay mbola tsy azo eo ihany koa ny toerana izay hozaraina ho an'ny olona rehetrarehetra zay ry amin'ny andiny faharoa amby telopolo zany dia hoe ireo no voazaran'ny Mosesy ho lova tany Arbota Moaba andafy atsinanan'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko ary ny firenen'ny Levy tsy mbola nomen'ny Mosesy lova fa Jehovah Andriamanitry ny Israely lovany
araka zay efa nolazainy taminy. De ohatrany toa hafahafa hoe inona moa ny lesona azo raisina amin'izany zavatra zany, fa araka nambarako teo zany de zao hoe be de be no toerana, be de be ny zavatra mbola tsy maintsy atao any aloha ry havana ho antsika ihany koa eo amin'ny fiainana, eo amin'ny lafiny ara-panahy, aza mijanona fotsiny, aza mionona fotsiny amin'izay fanao. Be de be mantsika ary ny tena loza eo amin'ny resaka ara-panahy indrindra de le atsondry zareo hoe le hoe autosuffisance zany hoe ohatrany hoe efa ampy, efa tsy mila zavatra mihoatra tsony, efa tsy mila ininona, efa za efa ato anatin'ny fiangonana, efa milamy, za efa mandray andraikitra, za efa diakona, za efa loholona, za efa pastory, de tsy misy zavatra azonao ioarana tsony. Ohatrany hoe mieritreritra sika efa ampy atsika zay zavatra mitranga eo indrindra ny tena zava-doza amin'ity zavatra ara-panahy ty, ny fiheveran-tena fa ampy de tsy te hihoatra, tsy te hanovavaka mihoatra tsony, tsy te hira mihoatra tsony, tsy te hianatra ny soratra masina mihoatra no zay teo aloha itsony isika. Zava-doza ry havana ny ateraka zany hoe fiheveran-tena efa ampy, tsy mila famonjena itsony, tsy mila tsony ny fanampiany hafa, tsy mila itsony ny mianatra avy amin'ny hafa, tsy mila tsony ny torohevitra avy amin'ny hafa, tsy mila tsony ohatran'izay zany lay hoe tena olana. Ka eto de hoe mbola be de be ny zavatra, zay zany lesona voalohany, mbola be de be ny zavatra zay tsy maintsy mbola atao. Ka ny teboka voalohany zany, misy teboka vitsivitsy zay tiako hifampizarana aminao amin'ity joso atoko 17 ty, dia izao ny teboka voalohany hoe ny tena zava-misy marina zany ny amin'ny hoe fanterana, fandrosoana taona sy ny mbola zany hoe ny asan'Andriamanitra tsy misy hoe retirety zany nefa ka joso azy zany eto na de efa mandroso taona sy efa zokiolona azy de zao hoe tsy misy hoe de retirety azy zao fa efa tapitra, fa mission tompoko dia mandra-pikipo ny voamasonao de misy foana mission zay ampanaovin'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Joso azy izy dia antitra efa zokiolona, fa izao mbola miteny taminy foana Andriamanitra ary mbola misy zavatra ampanaovin'Andriamanitra azy isan'andro san'andro. Ny taona zany ry havana so de mieritreritra zay efa antitra ameo ny tanora fotsiny ray, aleo ndray ny tanora mba hanao marina zany zavatra zany, fa misy anjara toerana, misy anjara fanompona izay ataon'ny tanora, fa ny olona rehetra raha na de antitra ianao raha mbola afaka mandeha, mbola afaka miteny, mbola afaka manao zavatra, raha tsy efa tena hitanao mihitsy hoe zay zany lesona anankiray hoe efa hitanao mihitsy hoe efa misy zavatra efa tsy vitanao tsony de aza misisika. Be de be ny olona efa tena antitra, efa tena ela be eo amin'ny toerana anankiray, mbola loholona eo foana, mbola tompona raitra eo foana. Misy indray zany le hoe zay le manangana relève, manangana joso vaovao fa misy indray zany amin'ny contexte sasany hoe mbola ilaina foana présence anao, mbola ilaina ny fitarianao, leadership anao, dia atao foana reny zavatra rehetrarehetra reny, aza mitaretana miepaka. Marina fa tsy tompona raikitra voalohany ianao dia mbola afaka manao zavatra, de aoka koa nefa raha ohatra ka ao anatin'izay de hoe ny torohevitrao ny zavatra rehetra zay avy aminao, fa tsy hoe mbola ianao ihany no mi-influencena ny décision na ny zavatra rehetra. Tsy izy koa zay zavatra zay, tsy josoary ovinana zany. Mosesy zany zao rehefa mahatoky tsara mpisafitany, mahatoky tsara ny Joshua sy Caleb de hoe ndao ary fa vitanareo io ry zalahy. De ohatr'izay ihany koa zany eo amin'ny tontolon'ny fitariana sy ny fiainana ara-panahy hoe atokiso ny olona rehetra izay apetraka eo amin'ny toerana, fa tsy misy mihitsy zany hoe retirety ny olona anankiray aoka mahatoky amin'ny mission zay ampanaovina ihany koa. Eto zany zao de hoe mbola misy foana ny toerana zay tsy maintsy mbola alaina zany, zay zany le mbola misy foana zany ny hoe ady mety tsy maintsy mbola atao, satria araka ny voalaza hoe be de be mihitsy le toerana zay tsy mbola azo zany tamin'ity fotoana ity. Ka Joshua sy Caleb zany izay efa tena antitra tokoa, mbola misy toerana 520 zay mbola voatanisy eo zany raha manisa tsara isika 520 ny toerana zay tsy maintsy mbola ho alaina, kanefa dia efa antitra izy ireto tamin'izay fotoana izay. De izao
miantso atsika mba hanao asa, miantso atsika mba hetsika Andriamanitra, ary aoka mba tena hanao zavatra ireo olona zay efa lehibe na teo anatin'ny fiangonana. Mbola tia atsika Andriamanitra hanao an'ireny zavatra rehetra, izarany expérience, izarany fahendrena, ary ihany koa hanoro hevitra ny torohevitra rehetra zay ilain'ny tanora sy ny tompona andraikitra zany eo anivon'ny fiangonana. Teboka faharoa dia zao hoe ny amin'ny tanina-panantenana zany dia tsy vita mihitsy, mbola tsy vita, misy zavatra foana na efa tafiditra azy zareo, na efa nahazo andreo toerana rehetra zay voalaza reo, dia misy zavatra foana zay tsy mety vita zany, fa Andriamanitra ao amin'ny teny fikasany ihany koa dia tsy manam-pahataperana tsy manam-pahataperana ry havana ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'izany hoe fampanantenana, tanina-panantenana izany, ary dia omeny anao daholo zay tany hitsahanao izy araka amin'ny voalaza eo. Ny ara-panahy ihany koa dia zao hoe be dia be ny ady zay tsy maintsy atrehantsika, ary be dia be ny asa, be dia na eo amin'ny fivelomana fotsiny aza zany, mbola misy foana zavatra zay ilainao atao. Zany hoe mametraka objectif isan'andro zany ny zanak'Andriamanitra, eto dia manao ohatr' zao, eto dia manao zao, amin'ity volana ity dia zao, amin'ity na eo amin'ny tontolo ny asany, eo amin'ny tontolo ara-panahy, tsy miandro fotsiny amin'izao. Ry hava malala, move enao mbola manana zavatra mila atao mbola mila zavatra atao conquest moa zany hoe tena mila conquérir zavatra mihitsy ve enao, mbola mila victoire enao. Le tany koa zany tsy hoe io misy tany dia tonga dia alaina fotsiny, mbola misy tompony koa io zany, fa tsy maintsy combat enao, tsy maintsy misy guerre atao foana zany isan'andro isan'andro. Ary ny fianatrarana tanjona dia zao hoe misy ady isan'andro isan'andro zay atao, ka io ady zay ataonao io zany dia hatratraranao, hitombonao, ary miamitombo ny ambaindain'ny fiainanareo mianakavy, miamitombo ny ara-panahy rehefa mandeha manatanteraka an'izany rehetrarehetra izany isika. Ary na dia miaraka amin'Andriamanitra aza isika ry havana, manome teny fikasana rehetra Andriamanitra, dia zao hoe eo amin'ny fiainantsika dia mbola misy foana ny zavatra zay tsy maintsy amboarina, misy changement mila atao, misy transformation mila atao, ary mbola misy ihany koa ny olona be dia be izay ratsy toetra, mbola voageja anatin'ny fahazaran-dratsy sy ny zava-mahadomelina sy ny sisa. Dia zao hoe reny koa mbola olona atsika, indrindra eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, dia manana fiarahamonina be dia be isika zay mila zavatra, mila ny filazantsara. Zany koa zany mbola zavatra anankiray, ka ny fitoriana ny filazantsara ihany koa zany dia mbola misy ihany, misy olona tsy mandre an' Jesosy, fa misy tratranao amin'ny boky izy, tratranao amin'ny internet izy, tratranao amin'ny radio izy. Zay ny antony zao rehetrarehetra izao, mbola misy foana zay tsy tratran'ny filazantsara ny amin'ny toerana maro samihafa. Anjarantsika tsisy retraite rehefa mbola ao anatinao ny finiavana, mbola ao anatinao fahazotoana, alefaso foana ny zavatra rehetra momba n'izany. Ny fiangonana dia natao ny mpivavaka ao, zay moa zany natao tena hoe fiangonana, fa tsy le efitrano, tsy le rindrina natao hoe fiangonana, fa ilay olombelona zay mivavaka ao amin'ny mihitsy. Dia tadidio fa mbola misy mission be dia be tsy maintsy hotratrarina zany eto amin'ity fiainana ity. Ary misaotra an'Andriamanitra isika, ny radio zany no anisan'ny zavatra lehibe, aparitao enoy aoka tena anao arak'izay azo atao amin'izany fitoriana filazantsara izany, fa io zany anisan'ny zavatra goavana be io. Ary mahafinaritra ny teny zay voalaza io zany manao hoe tsy misy fitsaharana, fa mbola tsy vita ny asa, fa isika koa dia mila manana tanjaka sy hery mba hafahana manao an'izany, anohisana an'izany asa rehetrarehetra izany. Ny teboka fahatelo dia zao hoe Andriamanitra dia mahatoky foana, miverina foana zay amin'ny
teny fikasana hoe omeko anareo ny tany rehetra zay odiavinareo de tena mahatoky Andriamanitra amin'izany teny fikasana zany. Eo amin'ny toko fafito toko voalohany 17 ka hatramin'ny 17 de tena manatanteraka an'izay mihitsy hoe nomen'Andriamanitra ny instruction ho an'i Josoa hoe zarao ny tany rehetra ary na de mbola tsy etreto hoe mbola tsy tena azo daholo aza ny tany rehetra de efa nomen'Andriamanitra ny instruction amin'ny fizarana hoe retsy ny anianina retsy ny anianina de ampinoana fotsiny zany no anaovana an'izany hoe reo zavatra rehetra voalaza reo tany rehetra voalaza reo ke mbola tsy azo daholo akory fa ny teny fikasana fotsiny to de zarao le izy nen'Andriamanitra zany na ny zavatra any amin'ny futur azy zay tokony ho azonao de efa omeny sahady efa zaraina sahady le izy zay le hoe omeny malalany na de matory azy ny ady fa ianao kosa de angina aza manany amin'ny ho avy ianao fa ny zavatra any efa fantatra sahady zay Andriamanitra ny mahalala azy de efa azonao reny rehetrarehetra ireny satria izy no miteny izy no nanome teny fikasana ny amin'izany zavatra izany de meny zany ny teny fikasana fa ho azo reny rehetrarehetra ireny ary efa zara sady ampinoana no izarana ny tany izay mbola tsy azo akory de mahafinaritra zany mila manao fanandramana zany tsika manomboka zao hoe na de ny zavatra efa nofisinao ny zavatra zay mbola anaovanao an'izay le hoe mbola ho alaina zay aza de efa eritrereto hoe efa azonao sahady reny rehetrarehetra ireny efa afaka mifaly androany sady ianao hoe azo an'izany mety manofiny ianao ankehitriny indrindray ny olona rehefa miteny hoe trano hoe tempate azo trano mahafinaritra zany trano zany mahafinaritra manana trano efa afaka mieritreritra sady ianao omen'Andriamanitra anao zany satria ianao de zanany malalany mety mieritreritra fiara ianao mety mieritreritra n'ireo zavatra eto ambonin'ny tany ianao fa ny tena eritreretinao de ny fiainana mandrakizay ry havana any ny tena zava-dehibe ny fiainana mandrakizay am'le toerana zay omen'i Kristy tsy misy tomany tsy misy alahelo tsy misy ninona izay mampanaintaina antsika tsisy raha maso intsony tsisy fisarana ntsony amin'izay fotoana izay de efa mila mifaly sady isika fa omeny tompo zany ny tena lova tsara indrindra izay efa nampanantenan'Andriamanitra ho atsika be de be ny teny fikasana ary ao anatin'ny eno izy izy ary de omen'Andriamanitra ireny ny anjarantsika dia mitaky an'izany ampinoana mandray an'izany amin'ny tanam-pinoana fa tsy miandro fotsiny amin'izao mietsika ampinoana mihitsy isika manatanteraka an'izany zavatra izany tsy hoe efa omenanao ny tany tsy efa hoe mena teny fikasana de mijanona fotsiny amin'izao isika fa tadidio fa mietsika ampinoana mandray an'izany ampinoana isika isan'andro san'andro dia mila manao an'izany etsika ampinoana izany isika de ohatra zany mihitsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Efesianina mikasika an'ity le fitahim-panahy rehetra izay omen'Andriamanitra antsika ity de ao amin'i Jesosy Kristy izy fa isika tsy maintsy miaina amin'izany zavatra zany tsy maintsy mandray an'izany ampinoana fa tsy eo fotsiny miandry de hoe efa ao amin'i Kristy fa manana teny fikasana isika arahana asa foana ny finoana izay ananantsika dia mila manao zavatra isika hoe mi-encourager zany ny mpino rehetra ny zanak'Andriamanitra rehetra ankehitriny hoe aoka andray ny teny fikasan'Andriamanitra ny zavatra zay tena mila resitsika aloha voalohany indrindra sy mila azontsika ametrahantsika tanjona de zao hoe ilaitsika ny mandresy ny fahotana ary ao anatin'ireny zavatsarotra zay tsy maintsy hialana reny ady mbola atao daholo reny rehetrarehetra ireny mila mission na ny tenanao manokana azy be de be mihitsy anjato ny anarivony ary misy ihany koa ireo zay miresaka amiko hoe te hiala sigara te hiala paraky te hiala amin'ny fisotroana miafina be de be ny olona zay misotro miafina mifoka miafina manao zavatra miafinafina any ananinany ry havana fotoana mety zao ity hoe tokony ho resinao reny zavatra nefa omen'Andriamanitra ny teny fikasana fa an'izay rehetra manana fikasana tsara de omen'Andriamanitra ny fanahy mahery sy fitiavana fa tsy osa afahanao miala tao anatin'ireny zavatra reny karaka ny voalaza eto zany raha lasa anabavy malala de zao hoe na ny fahotana aza mila resena ny tsy fahamendrena rehetra mila resena reny zavatra rehetrarehetra ireny mety hoy izany ny adinao androany mampahery anao androany hoe mila mandray décision efa ho avy Kristy efa ho tonga any amin'le tany nampanantenana isika
reseho ny ota, reseho ny zavatra ratsy rehetra mifadiny ratsy, satria zany zavatra izany no mahatonga ny teny fikasana ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary eo ka iainana mihitsy reny zavatra rehetra ireny. Ny teboka farany dia ny voalaza eo amin'ny 17 ilay vakiko teo hoe ny Levita ozy izy dia tsy manana anjara fa Jehovah-Andriamanitra no tena anjarany mandrakizay. Tiako be zany teny zany hoe rehefa nizara ny tany Mosesy dia tsy nomena ny Levita. Levita mantsy ireo mpanao fanompoana eo amin'ny tempoly, ireo lay mpikarakara, ireo lay mpanadio, ireo lay mpibata, ireo lay ny taberna kely zany ny tiako resahana, ireo le tena mikarakara ny fisoronana rehetra, tsy manana asa atao reo fa dia izay ny tena asa ny araka ny tenin Jehova. Dia zao hoe tsy manana anjara tany izy fa Jehovah-Andriamanitra no tena anjarany amin'izay fotoana izay. Ry havana amin'ny fanompoana rehetra izay atao dia hoe Andriamanitra dia mahatoky hatrany ary miany zanany. Andriamanitra no anjaranao, na tsy mahazo ininona mihitsy azy ianao eto amin'ity fiainana ty, mety tsy mahazo lova ianao amin'ny fanompoana, Andriamanitra izy ny lova ho anao. Mety misy olona manompo, mety misy olona manao zavatra tsara, mitarika ny olona ho amin'ny fahatsarana, mety misy olona manao fanompoana zay tsy tamaso any ambadika ny rideau tadidio, fa Andriamanitra ny mamaly fity sy mamaly soa, izy lay anjarantsika mandrakizay. Aza mety ho ketraka ny foa, aza mety ho kivy, fa izy lay anjarantsika mandrakizay. Ka dia aoka zany isika ry hava malala mba samy anao arak'izay azo atao ny amin'ny fanompoana, fa Andriamanitra no mameny anjara ho atsika rehetra ny amin'izany zavatra izany. Ary araka ny voalaza eto amin'ny Josia 2:20 amaranako azy dia zao hoe tsy mety mifarana ny asan'Andriamanitra. Misy foana ny toerana, misy foana ny tany, misy foana ny fahazarana, misy foana ny ady izay tsy maintsy mbola ho atrehana, mbola ho azonao reny rehetrarehetra ireny. Ary mety ho toetra antsika zany, mety ny ara-panahy zany no tiana resahana eto, ary eo ihany koa no hoe mbola misy ady izay atrehana eo amin'ny firaisan'ny fiangonana. Ny tiako ambara dia zao hoe raha eo amin'ny sehatry ny fiangonana indray zany dia zao ny ahatonga antsika ho iray, le unité zany mbola misy problème, ny fifoazana sy ny fanavaozana mbola misy problème zany, mbola ady tsy maintsy atrehana, matovoizina foana reny dia mbola tsy maintsy atao. Mety misy ihany koa zany ady zay tsy maintsy atrehana eo amin'ny mission, eo amin'ny sahan'ady rehetra zay atao, eo amin'ny sahan'ny fitoriana ny filazantsara, eo amin'ny resaka leadership, mbola misy zavatra tsy maintsy edivan'ny leader rehetrarehetra, satria mbola misy fiarahamonina tsy mbola tonga ao anatin'ny lalana, mbola tsy mahalala ny fahamarinana. Anjarantsika mianakavy ry havana no manatanteraka n'izany asa lehibe izany. Ka noho izany dia zao hoe aoka mba handroso isika ary hanatanteraka izany fanambarana rehetrarehetra izay voalaza izany. Ankehitriny ry havana moa ve mbola misy zavatra eo amin'ny tontolo ara-panahy izay tsy maintsy mbola andehananao, misy zavatra avy eo amin'ny tontolo ara-panahy izay tsy maintsy mbola edivanao. Ny teny fikasana dia ho antsika tsirairay avy ihany koa, tsy ho andro Josoa ihany, tsy ho an'ny zanak'Israely ihany, fa omen'Andriamanitra ireny. Manana faniriana fotsiny ve ianao? Raha vao manana faniriana ianao mbola handresy zavatra hafa indray, mbola hampitombo ny ambandain'ny fanjakan'Andriamanitra, dia mandehana amin'ny finoana ary aoka atoky fa omen'Andriamanitra izany zavatra rehetrarehetra izany. Hivavaka ho anao ankehitriny ka tonga anao zanak'Andriamanitra mpandresy, efa mifaly sy mizara sady lova ankehitriny, na dia mbola tsy nitsahany tongonao aza izany, ary ho tanteraka aminao raha teo ny fahazahoanan'ireo nofinofy rehetra izay voalaza eto amin'ny tenin'ny soratra masina eto. Hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra sainam-poitra, amin'izao rasotoana izao dia manakaiky bebe kokoa anao izahay, satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao.
andriamanitra lehibe sy mahatahotra ianao, mahatoky amin'ny teny fikasana ianao. Andriamanitra manana ny arena rehetra izay afaka omenana ianao, misaotra tompo malala satria ao amin'ny teny fikasanao rehetra ny eny. Ko ankehitriny dia mivavaka manokana ho an'ireto zanakao reto izay mbola misy ady ara-panahy, ady eo amin'ny toetra, ady eo amin'ny fahotana, ady amin'ny lafin-javatra maro samihafa. Ataovy mpandresy reto zanakao reto, ary ny tenako izay mitondra n'izany hafatra izany no fandresena, ary ao ka ireo nofinofo rehetra izay eritreretinay raha sitraka ao ireo mbola eto ambon'ity tany ity dia mbo tanteraka ireny. Aoka tsy hampandry ny sainay sy ny fonay amin'izany lova, mety lo zany koa nefa izahay, fa ilay tsara lavitra dia ilay tanàna izay efa homaninao kanànany lanitra, io ilay tena tanina-panantenaina. Aoka mba ho tonga any ny zanakao tsiraray avy. Petraka aminao izay rehetra maso ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia samy mahery ava-malala ny tompo anao metraka ny teny ary atanteraka ny heviny amintsika tsiraray avy. Amen. Narahinao teo fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.